Miarabantsika rehetrarehetra indray mpanaraka ny fandarana Tonosikalo amin'ity andro anio ety izay nona sy antenena fa efa eo apototry ny fahitalavitra avokoa isika rehetra izay mpanalazy izay mitady ambiance magnifique ambiance afondasy dia tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana Tonosikalo. Ety am-piandohana dia efa hasaiko tsy mahatsara mihitsy ianao fa tena fotaka ny fiarahana ianoka ao anatin'izany vazo milay be tena hoe mifehy kilalao teny vazo miteny sy ny karazany miaraka amin'ny semanjaka manampy azy eo ihany koa ianko ay. Samy maka toerana ary dia andao ity ranankiray ity no hoentsika ifampiarabana efa midona dedadedaka sy midonaka tsara izy eo ranko ay Atray. Ataontsika amin'izay mampilamina azy ty fa inona mampiravaka anao? Ie, melohan'ny andraisany normal ny firehitry ny hafa. Normal tsara ny firehitry ny hafa. Melohan'ny andraisany semanjaka fitenenana fomba ofisialy sy iarabantsika anazy tonga soa ihany koa ato anatin'ity fandarana mamitsika ity dia andao ity raray ity no anokafantsika ny fiarahana. Veloni fity zay naratra taminao tandindona tavela vao sikotrao ampo mandidy anao ny lasa dia zao tsarony zao reo somby ny tantara no diavitsika roa malalao aekeko faravany amitsika izay volahatra eto tsy azoko anova fa mampiteny rery reo ditra vitantsika hatreny anosy beka hatrany analisa tomany ny gitara tomany anao nandao tomani ny gitara tomani hatramizao koa sizay anao any vizao aty matsiaro totsinjoko eto isika lay mialinanjory tadidikio malala tsy levonato amboko tsy vitra sanatrifa nanonja ny fity ny fanarantsika ny andro sy ny vola tsy kombakombantsika ameno ny foto solavakarindrika tsy tao rafatim-bola nandeha ny fikafika dia ravatsika fô tomany ny gitara tomany anao nandao tomany ny gitara tomany hatramizao fa ontsa ny fanako irery votoneny irery vaky foma misy ro lalana irery mahatsiaro fa tsy afaka mamerina reo andro volamena ny ombona ny fitiavana mbola ao lay rahatra tsy te anakopery ny afatra rakety ny mifono fahafatesana miangavy ianao ry fokoba isendrokely fireo firongonao tsy misy fandrenesa tena hoe mozika malagasy tena hoe mahafinaritra nampatsiarotsiaro ny any an-tanàna ihany koa. Tonga soa ianao semanjaka ato anatin'ny fandarana dia faly be zay mandray anao. Ry ava malala ny foko. Andray. Misitraka sy mpankasitraka ny kolotsaina malagasy
dia mbola voninahitra ho an'ny zavakanto malagasy amin'ny alalan'ny vazo miteny no hamangina anareo tsirairay avy ny tokantrano any amin'ity takarivo ity. Ianao izay manatrika eo androany teneno izay any manodidina any hanatrika an'ity lanonana ity fa tonga eto mpanompo ny zavakanto malagasy. Iresaka momba n'izany zavakanto izany tsika ary hitondra vaovao mafalo anareo amin'ity androany ity. Tsy kisendrasendra izao fa zanahary no efa tonga naniraka anaty eto ary nampifanojo izao feonatsika izao. Dia miaraba antsika rehetrarehetra, miaraba anareo ihany koa ekipa atao amin'ny Malagasy TV. Namana ihany koa moa efa sira. Efa vozony rambavaka mipino e. Tena zao lamesa lehibe hitambaran'izao mahafinaritra zany hoe fitarihan'ny mpakamasina azy zany. Tena hoe hafakely na le fomba fiteny sy le kilalao teny ary ohatr' izany mihitsy ve se manjaka sa hoe izay nitondrana le zavakanto? Ohatrany tonga kely teo fotsiny le satria efa malaza moa zao ty resaka fivavahana ity dia azontsika hoentina indrindra tsotro izany inona petsapetsaka tato ato faran'ny herinandro, voalohan'ny herinandro, faran'ny taona. Ho avy eo daholo izany resadresaka izany fa ahoana aloha le hira teo e? Le hira teo zao hoe Toman'ny Nikitara fa ahoana. Tena marina zany hira ohatrany fikefa taloha be ihany reny ohatrany hoe fikefa nandeha. Fikefa nandeha ohatrany hoe zao ohatra hoe aza dorana aloha izy tsy mandoranao aza matahotra. Tadodorana velona indray ianao. Hoe le boky nidorana nefa tsy levina. Fikefa nandeha hatramin'izay ihany ireny hoe jerevantsika zao ireo olona taloha mitanisa ny volana sy kintana izy rehefa mamorona hira. Ohatrany hoe ino moa le hiran'ny lolo misy hoe volana sy tontolo amin'ny fiainana tsisy volana hoe atongotra ao izany mihitsy fa resaka fotsiny zany mba tiana anehoana an'le alibean'le fitiavan'le olona le olona iresahana ao anatin'le hira. Misy hirany rebika izay koa hoe ny ranomasin'ino izy ataoko taratasy anoratako anao. Tena vao marina ve fa tsy nihinana zavatra le olona tamin'izany. Tsy dia izany loatra fa tena efa fomba mipanakanto mihitsy izany maka fanoharana zavatra ohatr'izany. Miteny ato anatin'ity hira ity hoe Toman'ny Nikitara. Aiza koa nisy gitara hitomany izany sady tsisy masony iny tsisy ranomasony fa misy alahelo izany tantarain'ilay mpanoratra hoe dia moa dia ilikiliny kely anaty gitara an'ilay izy. Gitara tsy manatsino Gitara tsy manatsino mahazo an'ilay hoe ty tendrena le olana. hoe ty tendrena. Fa ohatr'izay zany efa fika mandeha foana zany zavatra zany e. Ohatrany hoe indramiko izao tonkalony avelony torakira hoe za tsy ahita ndre amin'izao hariva zao akory tsy manao izy fity fandriny ty efa zatra ndry manahirana tsy fandriny io zany fa hainareo ny toy fa efa mba fombafomba fikafika daholo ihany zany sady mampitomany gitara zany. Satria mety betsaka ny mahafantatra mety tsy vitsy ihany koa ireo hoe ato vao tena ankafisy ihany ka ao anatin'izany hoe vazony semanjaka izany. Zao somary ampahafantarintsika fohifohy hoe mpanakanto avy aiza milomana ao anatin'ny tontolon'ny vazo miteny ve sa hoe ahoana? Mpanakanto avy any Tsoromandidy ako fa any Bonglava any. Mety hoe nanomboka nahafantarany olona fifaninanana tamina hainao manjery raha vavy izay ho azy nanaraka moa zany. Dia izay no tonga tamin'ny dingana famaranana ana fampisehoana teny Antsonjo be ay hoe efa collégium ny anarany tamin'izany. Dia teo zany no mba hitahitan'ny olona hoe tamina sehatra ngezangeza dia nakaina kely tsy hoe nakaina fa niketrika namorona takatra moro-parivo izy tsy matory fa mieri-panahy namadikota kely hoe ataoko ahoana ary ty zavakanto ty dia miverina tsy moramora eto ary zao tonga eto aminareo zao hitory ny akantony izany hoe vazony teny izany. Vazony teny misy fahasamihafana le vazony teny ve le vazony teny samy mitovy ihany zany fa le teny fotsiny amboboariny eo. Ny amaliko azy angamba dia tsotra hoe le vazony teny revy akoustika iny hitantsika teo iny zany gitara anelakelan-trano
Zalahy taloha moa zany mbola afaka nitaingina tamboho fa zao tonga dia tena mety ho voatifitra mibatra raha ny tambohan'olona ny taingitaingenanao tena nielakelatra any nanova an'le talenta dia iny zany nafangaro tamin'ny tononkalo za faribolana sandratra sampana tsirony mandidy a manoratra ihany koa tononkalo a nafangaroko teo zany ny doremi kely mba haiko tamin'ny gitara sy ny tononkalo a dia izay no navoaka dia ireny atolotra anareo reny izay le atao hoe vazon'ny teny fa raha miresaka vazon'ny teny ray tsika mety mbola tsy tsara toerana iresaka an'izany fa misy zoko be andrarezina zay fa tena vokotra ikeva tsaratsara toerana anazavan'izay. Manahoana ny fahitany ihany koa ny zavatra ataony aloha ka naresy lahatra anao hoe ndeha hiaraka amin'ny semanjaka indray aloha le izy moa sao dia ankoay koa lazainareo hoe tiako makorelina tarika be misy an'ity ary misy an'ity ary misy an'ity ary ianao zay no niteny an'izay aintsiko tsara le fomba fijery satria miala mako zao eto miteny hoe nahatonga ny ankoay niaraka indray tamin'ny semanjaka dia aintsiko mazava tsara le izy semanjaka no niantso any ankoay ibelany niantso any ankoay iralantony niantso any ankoay noho ny fihavanana sy ny firaisankina natambatra ny zanahary ny kanto dia hoe olo ty e ohatrany mahafinaritra raha mba tsika mba miaraka ndahoary hiaraka semanjaka roviny la mba hanao zavatra eto Antananarivo iny an'le te an'lany andrefanany e ndahoary tsika mba hiaraka zavatra ohatrohatran'izany nahatonga anay semanjaka tafaraka akoatran'izay mety fahitany semanjaka na koa anisan'ny naresy lahatra azy hoe ndahoary alefako ary le hira dia elary mba manampinampy io maivana io amin'izay fahaizanana zany rehetrarehetra zany dia hoe tontolon'ny zavakanto daholo hoe ny fanahy tompon'ny soratra ny fanahy tompon'ny teny raisiko kely fomba fijery ara-baiboly satria mety betsaka ny kristianina mijery an'izao diniko zao misy no amin'izany voalohany toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia atao amin'Andriamanitra hatrany ary Andriamanitra ny teny zay teny zay zany dia manazavazavatra betsaka hoe isika gasy zay zanak'Andriamanitra dia efa tao anatintsika ny teny ary Andriamanitra dia efa ela ny tao anatintsika fa io teny io rehefa ny fampiresaka dia ny fakahita dia ny fampiantso satria ny teny afaka henoina ary ny mpiaino koa afaka miteny misy zany teny ny fampiantso raha mandinika ny asa soratra semanjaka nareo dia mijerijery kely ny asa soratra vinanany eny mety fanara ihany ny niarana mangy anay rolahy mba tsy tenenako mahitsy be hoe zay mitsamy mety fanara ihany ny niarana mangy anay tamin'ny fotoana nanoratana fa samy namoaka ny fomba fahenony an'le fanahy ny bitsika dia tsy dia mifanalavitra amin'ny tontoloko amin'ny aingam-panahiko amin'ny zavatra navoakako mahakasika ny soratra ny zavatra nataon'ny semanjaka mipetraka ho zandry fa tena niraisiko zoko loloavina izy ary anisan'ny tena nanohana sa nanohina le nanohina ohatrany hoe tohina zany fa nanohana zany hoe nahatonga ny sondrotra sy ny sandratra arak'izay fijeriko azy ny asa soratra zany zokilahy zany tany amin'ny taona 1994 tany manky tany Tsoromandidy zay niaraka tamin'ny fani kopahako tamin'ny ety fani nanao zavatra tany Tsoromandidy fani mbola tsy nalala zany semanjaka izy efa enoeno fotsiny teny zany fa tonga tsy lera tany Tsoromandidy nanaraka amin'ny fani amin'le mahampindana vazo amin'ny teny tao any nahitany semanjaka nahitany avelony doro nanaonao zavatra tao amin'io tontolo io le rony dia tonga tsy lera ataoko izy ny arivany mbola tsy adiniko tsy tia fotsiny loka lehibe rehefa gris kely zay le kepi kely nanaovany semanjaka tamin'izay fotaon'izay dia niaraka tamin'ny alobaka ohatra ny sarisary zay le tena miraikitra dia nanatona dia ozy fa ny hoe io semanjaka tiako le anarana aloha midona be aty anatin'ny sofiko semanjaka dia nanomboka teo dia nanaty ady ina ny asa soratra semanjaka hoana zao dia misy karazana azafady amin'ny teny farantsay hoe inspiration zany mety nivoaka avy amin'ny zavatra nataon'ny semanjaka ihany nahatonga nanoratra dia ampitaho amin'izay ny tonkalonay semanjaka fa hita hoe manao fanirina akondro zay dia za le fohy mba mialokarika eo anatrehan'ny lavy mba mialokarika eo anatrehan'ny lavy mba manana ny lehibe koa zany eo anatin'ny zavatra mitranga dia semanjaka anisan'ny tena lolo avoka tapon'ny loha dia raiko manokana sandratro foana
izy indray na nyteny hoe orzandry terre angano mba hanao zavatra ohatran'izao dia zao zay dia tafarainty isin'ny manina zay mitsany mahafinaritra ny zavatra ataonareo profita maso hoe tsy fetsarambela aty zany a ka aloha tonga dia mozika no alefantsika indray ara loko eo koa mantsy rehefa mahazo micro dia eo nefa ny semanjaka koa to mbola manana ny ambarany lava ihany koa izy rehefa avy eo toetrany mihitsy io hita mihitsy ry zareo tena afakafantatra tanteraka efa ny fandovana ile fandovanareo ok ao anatin'ny mozika indray ary ndao ary Funyanao mbola pitovy ka nandalo teny hoe nanofisako sahady zany volana tantely tamin'ny ratsatanantsika mifanolo drarahady nampita revy manja nampita revy manja nataony fitilina rezazavavy kanto efa tena mikorina fitioanao ny raha nataony fitilina ry zazavavy kanto fa efa mikorina fitioanao ny rako maro reo fambara tamin'ny fiavy ny foko anorina sambarana tonga nandondona fa voahidy varavarana amanalinaliny mivavaka nataoko na raha nafinoana tsy mbola nisy valiny fa hatramin'izao ny foko tsy sitrapitsabona maika koa tambony tongatonga ho azy ikopakelatr'izy anakatra ny tanjo atsoatsy ny lesy no ataony mariazy mpianatropotandrina ny lasa fofombata mba hankaiza mo ny resy raha tapaka ny tato lavo amperinady lavo amperinady mionona ka tsy teny bolobetsaka amin'ny hoavy efa niraky ny anjely no nanolo tananazy iny eritreritry manjoyanao atrany aza de omena tsiny raha mba lasanavina ny sisa mba navelany embona mamangy enina mamatsy hoe any zay rapasy revo migalabina mivatanao malanty tsy misangisangy ahodiny aorirany lay volonao manifiny no mikirany zany ianao misefo mianoka ny fafiny vao maky apriatiny mandra-pahatantiny maina mba miroro malainy eriny arina misy mandondona fa ny akanjo aloha amboarina nidirany devoly akila ty andry mangina fa tsy fananina tongava mihitsy aloha mametrapetra tanana fa tena voninamany
somogaka an'izany fanomarina dia zao ny tompo any tsimbona amin'izay rehetra tao ary amin'ny fotsy miangatra maniriny anareo tokatra ny sambatra nataony fitilina ry zazavavika efa tena mikorina fitsioanao ny raha sady efa manomboka ame masaka izy ato eto moa zany zay masaka dia hoanina zay masaka dia hoanina satria zay mahatony sokalo ny tony sokalo so dia gaga nareo hoe ahoana ry izany manao kompatanana manokana ao amin'ny valosozana amin'ny fanofanana atao anatin'ilay fanatonoana fa le iranareo koa aloha sy manjaka tena tonga dia miditra any anaty tsokataolana any mihitsy fa ahoana ny fandeha zany sangisanga ratsy sangisanga ratsy ve eny melohan'ny amaliko an'ilay fantainao dia meo akolo ameko mihitsy anao tandremo asomay ohatrany tena kay ohatrany misy manao sangy ratsy mba le manao sangy ratsy mihitsy reto bandy bobaka be ny hitanay teo fa ahoana no mifanao sangy ratsy ohatry zao ve sisany ako eny kompatanana ho anao re mangazo mangidy malemy ty hoanina am'le mpanahany efa tsy te hisaraka mbola efa za efa tena milaza netsy ahoana fa tsy maninona ary dia hoanina moa tiry sema fa de semanjaka semanjaka ka anairo lahy manokana ny sema fa aza manao an'izany nareo tsy mahazo manao an'izany nareo abedy makasika an'le hoe sangy ratsy ve eny mamela ahy ianao anao fanentanana foy ho an'le mpanaraka antsika any tokantrano any amin'izao takarivo zao melohan'ny valiny fanontaniana teneno no akaikinao fa tsara ny kolotsaina malagasy mialy teneno ankoay fa tsara ny kolotsaina malagasy tsara ny kolotsaina malagasy tsara ny kolotsaina malagasy miara-miombona amin'izany tsika okay tsara ny vazon'ny teny ao anatin'ny kolotsaina malagasy tsika dia asandrato ny atsika le resaka hoe sangy ratsy raha fitinina zany io tantara io tsika zany tsy mba manivaiva mpitondra fivavahana zany fa manaja ray aman-dreny loloavina tapin'loha foana reny na ho ampivadiny ary ny biby sy ny olona dia apetrakintsika foana izy hoe ray aman-dreny fa ity tantara ity zany tantara-pitiavana ohatran'ny tantara rehetrarehetra mpisary zorokely teny izy mideoma dia tateo aoriana lasan'le bandy mpianatra ho mpitandrina zay le olona nofinofisiny le mba hoe tena hoentina mamakivaky ny fiainana dia raha avy teo ny nofinofiny dia farany izy nanoratra hira nanoratra niny zavatra dia zay zany natonga lesy ka tiako tenena hoe manana ny tantara-pitiavany reny mpitondra fivavahany reny fa tsy hoe akorytsika maniratsirana sanatr'izany hoe manao tsinitsinina olona fa tiana zay mihitsy tena maro ohatra atsika ohatra zao olombelona rehetrarehetra mba mety mba nana sarisary zorokely fa rony taty aoriana zany rehefa safidy an'le lalana hoe hitaizany zanak'ondry dia arak'izay ohatr'izay le izy avelako indray aloha ianao akatsirony tsara an'le akoho dia ankoa efa nahazo tsirony tena mbola mahazo tsirony hitako tena hoe tsy niteny mihitsy izy fa dia teoka teo ihany ka tenenina eo akaikinao hoe matsiro le akoho matsiro le akoho na dia tsy mahasalama ary matsiro satria tsy hohaninao ana za zay tamin'ity taona 2023 ty mety fandroany androany nanako poulet de chair za voalohany zay ny ataoko hoe matsiro ty na dia tsy mahasalama ary matsiro izy aloha androany satria zany hoe tsy mihinana isan'andro hoe zay koa tsy mahatakatra amin'ny fahefa mividy amin'ny tony fa rehefa mba mahita aloha dia miraparapa amin'le tsy dia afaka na dia nanaovanareo sangyratsy ary le akoho andro efa zara fa mihinana zay mbola anaovan'le sangyratsy ndray ny akoho dia zay mahatonga le fitenenana hoe tsitsitsio fa tsy zava-tsio so dia tsy tratry ny taona eo misy any koa le hoe tsaky anefa tsy foto-tsakafo izy daholo zany dia
nandray mieritreritra le izy teo dia ohatrany hoe tapatapaka ny haino an'le sangyratsy kamba mialy dia zany kitiany tamin'le tetsy iny tamin'le hoe zay rapasy arevy migalabina ny vatanao malandy tsy misankisanky ahodiny aorirany le volonao manify ino no amikirany dia tapaka be ny tsinainy tena ohatrany hoe tsy apozina zany le tononkira hoe tena misy olona mamorona zavatra ohatran'izany dia aviaiza ny avian'ny zay koa victime amin'le tononkira aviaiza ny avian'ny fanafotoinana fa aviaiza zany ny avian'ireny aingam-panahy reny hoe ndeha amorona an'izao na ndeha amorona an'izao satria ohatrany tsy mora le mamorona vazo miteny ny famoronana mihitsy zany amin'ny akapobeany no tsy zavatra hoe raha ohatra zany ka mitovitovy zay foroporony olona eny koa zavatra ataonao dia efa tsy afaka izy zay fa tsy maintsy mba mikaroka ianao hoe ahoana ny ampatsiro an'ity nahandroko ity ary zay no isany hoe na ny loha hevitra ho zarainao anatin'le izy satria raha itsika zany zao amorona iram-pitiavana dia hoe zay terme baby sy ny karazany eto fotsiny velona ataontsika fa hoe alohatsika mba mikaroka kely mamady badibadika kely zay tena zay tena any ambadiky ny tsy netreretintsika any le izy nge zavatra iainantsika ane zany fa rehefa resahanao anaty hira am'izay le izy mialy vao hoe ohatrany taitra kely zany hoe tokokoa kay moa misy an'izany kay dia tena misy le izy fa famoronana tsisy mazimazia tsisy fahagagana fa mila mamaky boky mila manao fikarohana aro daholo ry antsatonkalo vaky daholo zay boky rehetrarehetra mbola tsy vakiany reny koa sy ry mialy rehetrarehetra tany fa hainao azy eo rehefa tonga amin'ny fotoana dia zany hoe mila mampiditra zany zay vao afaka mamoaka fa tsy tonga dia hoe amoaka fotsiny an'izao ianao saharotra be zay mila mampiditra vao afaka mamoaka maro amin'izay mafy eo foana aloha fa efa mitenanao fa niasa soratra rehetra dia nisy olona nitafiko tao mandinika niasa soratra sy manjaka dia nanomboka ny tsiro koa ny aingam-panahiko izy nanoratra voalohany zany zay vao ianao amin'ny mazoky azy dia asaiko izy manajazoky miloloha azy tanteraka koa amin'ny zavatra rehetra zay ataony dia raiko foana ny kanto zay vitany ary anisan'ny tena hoe raha misy ny mpanoratra ataoko hoe misy 50 isa tena hoe ankafiziko ranjazana mihoatra aloha ny lolo avoka tapony loha zany dia ambanimbany ranjazana mihoatra eo zany misy hoe rado dia ohatrany misy karazan-drazany kely eo fa se manjaka dia tafiditra ao anatin'ny 5 voalohany amin'ny mpanoratra hoay mariny zany ialako satroka amen ny atokantrano koa amen rahalahy dageris de sketiketiky re zao aloha re inona ny irahantsika manaraka raha fa efa mitady vadika ny lelany ao koa amin'le izy le afo be fotsiny mahatonga le tenin'anjely fa tsy dia hoe ary tenin'anjely zany ka za efa voadio an'le afo dia mahazo tenin'anjely se manjaka saika nidoranao velona inona ny mararainao inona ny irahantsika manaraka misaotra ny eny kompatanana mandrendrehatra Давай. Irawanao la nyaritur ni ketrika ny fiainana tsy nisy soritse tsy nahatsapy intsony ny nofo manaintaina ny rotoroto teto ny kiry ataran'olo ny azy ilay masoandro ny difiteny hoe manana finolo raha mbola andro ny andro hitady fandresena misaotra neny a neny maminay misaotra neny a misaotra neny a lombona minay misaotra neny a
voafantrano nitokantranotsika atreny ambaravarana nisetra fitsapana fa nomeninay mitsika no hoe manarangarana anjara sady isika mameno ny voary ho zava-maniteraka amboarakanton-drindry afiamilainary ka sikrakay tanteraka misaotra neny a neny maminay misaotra neny a misaotra neny a ombona minay misaotra neny a resinao ny akasorolay mahery fotory mandrakizay ira sy lamako miako avao am-polo ity atolotray ira tsotrake tosakafo vololona sambara ndreto zay reneny miombona amindriatreny mpitsara misaotra neny a neny maminay misaotra neny a misaotra neny a miombona minay misaotra neny a misaotra neny dia tena hoe mahazo aina daholo mihitsy ny mpankafy vazo miteny rehetrarehetra ary fanontaniana mampanitikitiky anao hoe maninona raha ny mpanao vazo miteny vitsivitsy e nefa nareo tanora aty ariana ohatrany hoe betsaka ihany manao anazy izanao maly an'izany izanao maly azy anazy aloha zany bobaka arzareo ohatrany tsy malaza moa dia ataono moka zay ary zava-misy tena hoe tsy malaza ve kolotsaina le tena kolotsaina zany no potehan'ny fandrosoana sy ny forongony dia na dia misy firy zao malagasy mahita an'ity fandaharany ity a dia enganeka mba hirobiroby zany le mozika tena mifototra amin'ny hoe teniny akora fototra hoentina manao zavakanto fa izany nataon'ireo zokobe atsika taloha reo fa za tsy teny hoe inona ny akora fototra ampiasainy sasany tsy haiko ny hevitry ihany koa ay ary miresaka amin'izay ihany inona ny mampalaza aminareo zany inona tokony atao mba hampalaza satria anao zao niteo niteny hoe be da be ihany fa mety tsy malaza angamba dia tsy fantatra dia inona zany tokony atao mba hafanoro-hevitra eto tsika ane sady mifampianatra ihany koa vao mitadiko zay koa inge mbola tsy malaza e zavatra misy aloha raisiko kely ray minitra aloha fa ty tsy afaka ataoko hoe aty mamy ka zay mihitsy mampiomeana io mezaka miala zany ro miala toran'le zavatra ato zao idonaka mainy ny afina tsangako aty za ihany nanao an'io zao zavatra fahitako fomba fijeriko zany io masika be zany le rivotra lazaina fa hoe fandrosoana e mampalahelo anaka izy io ary mampiteniteny foana ndray mampalahelo anaka sady mampalahelo anaka no mampalahelo any akoay zao satria zao misy an'ity tsy hoe mitomany ary efa malahelo fa le setroka ny kitainindramina ka tsy tejeriny tranonazony e nalaiko nampahorotaka ny kitay amerikandro izy ity zao zavatra tena mampalahelo ana misy zany karazana mozika mialatsiny tompoko amin'ity fiteny ity tsy feo tsy tononkira tsy feo akira fa malaza misy indray karazana mozika tena tenren'olombelona miaingy amina fanahy misy dinika amin'ny manokana ampitaina ao anatiny fa tsy misy miraharaha zay mihitsy ve le rivotra iainana eto Madagasikara amin'izao fotaon'izao sa hoe zay ve no manao zavatra totoka tokony hijanona sy andinika zay zany zavatra tsapako averiko tsara am'lohany indray aloha setroko voatra nakato indray le setroka misy zavatra indray ohatra n'izao rivotra avy any ivelany indray ty misy ohatra ny azafady masika loatra le teny hoe fatipatiny diso biara amin'ny teny an'izany fa karazana zavatra zany hifandovana avy amin'ny vazaha hoe manomboka makafiny kolotsaina fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy na hira miteniteny ratsy kely na hira maniditsidina kely manao teny kely tsy afaka eny ambavan'ny olona dia lasa malaza dia lasa ohatrany hoe mety dia lasa ohatrany hoe marina le génération taty aoriana zany lasa mandray an'izay zavatra hoe zany tsara e
zany malaza e zany mety ka na teny ratsy io na tsy fanabeazana io na fanompana olona io na fiainana tsy mandeha am'izay izy io a dia zany zany ny heverin'ny olona fa hoe mahasoa mahatsara amin'izao vaninandro iainantsika izao ka zay ny ataoko hoe zahay tsy mitady loatra ny hoe malaza mino aho fa miombona amin'izay ngamby se manjaka zahay tsy mitady loatra ny hoe alaza fa zahay te hametraka afatra zahay te hampita afatra ao anatin'ny zavatra zay ataonay inona ny afatra tianay ampitaina voalohany indrindra tandremitra lamy mahay ansetroka fa loza raha ty tsy mety ka ny alahelo ihany ankoay manaraka mety ty amin'ny hoe aty mamy ary mangidy e tsy mety ty zavatra ty satria any aminao mangidy fa ty aminay se manjaka ny mamy mbola ho avy any aminao io fa tsy ho ela ifa manomboka miotana izy io zao a zavatra kely mampalahelo anay zany a ny afatra tianay ampitaina dia hoe misy zany kolotsaina napetraka ireo razantsika ny mozika dia noentin'ny fanahy dia lasa simban-javatra hafa zany dia lasa misy mitangitangina fotsiny zavatra tsy mamely amin'izay lohan'ny eny zany dia lasa hoe mozika dia lasa tsisy fanahy dia lasa raisiny olona hoe zavakanto zay fotsiny zany izy raha zay tsy mitadiny hoe malaza fa aminay zany dia hoe tafita ny afatra dia milamina ny sainay dia mahazo mandray am-piadanana zay dia mahazo mira hoe azonao alefa am-piadanana amin'izay mpanomponao araka ny teninao rehefa tafitanay ny afatra fa zay tsy voatery hoe alaza zay tsy voatery hoe fantatr'olona zay tsy voatery hoe ireharehanao tournée international fa zao tafitanay fotsiny ny afatra ao anatin'ny kanto zay hoentinay dia izy miombokevitra amin'izany ianao se manjaka miombokevitra 10 sy 200 be loatra indray zaniko karaha izany ary aloha donaka ny setroka andao angatahana tononkalo anankiray aloha ihany koa mba ahafahana indray aloha mianoka ao anatin'ny tononkalo amin'izany aloha sao dia mba le eritreretiko indray inona le eritreretiny ihany koa hoe le fofikendinao amin'le mitonitony tonga dia avoaka mihitsy aloha le tiana avoay aloha le akao anaty koveta ao tonga dia anaovany ihany koa an'le izy ohatray ndao ary aza misaraka aminay a fa ianoka ao anatin'ny tononkalo ny ihany koa itsika ndao ary ilay fofikendinao favy ianao madama matoa hitangoronana raha toa eto aminao ny lasa toeram-piantsonana indro filarana ao ariana sy amylona sady ivangongony retolo le fanona vo avy any alavitrano mantsy dia efa mahare lay fofikendinao manentoento be manaitra ny any anaty misarika avy hatrany sady mampitelondrora fa manitra izy zany misy lavalava dia misy telo zoro samy azo atao ambava fa fihinana daholo nefa hoy ianao ny volano aloavy vao samy manara-po mihinana azy elan'ny avy madama tsy olon-dratsy ao akory raha nijorojoro teo fa mpivahiny lany vatsy te hiangavy mba homeo e tsy anaiky ala amin'izao a isafidy tsy hiataka satria ilay fofikendinao tena mahavelonataka ihany koa i tena niezaka ihany ny afy teto amin'ilay kitay teto fa tena tsy mametsiny ianao ary ihany koa raha ohatra ka latsa-dranomaso ianao se manjaka sisa mila mijoro eto indray ianao ao fa dimidimy dia samy matin'ny setroka ianao indray zao ny eto za zao iny efa tsy nazaka koa a ijoro an'iny ao mba makanjara ranomasoko ijoro amin'ny mahalelana za aloha aleoko mihitsy aloha niataka lavitra ty a mbola tantara géographie no mety ho fiverenako raha mbola hiverina ianao efa latsa-dranomaso za koa latsa-dranomaso io koa fa mitady ho tratra eny e sady mandeha any moa zany resaka mandeha ny vazivazy ray an-dalana fa zao ary inona zany mba ohatrany hoe karazana vinan'ny semanjaka ao anatin'ity resaka tontolo mozika ity raha ny vinavina nofinofo hoe mba tena ho tanteraka nofinofo mba tena ho tanteraka tena mba hipakany amin'ny vazatany efatra mihitsy zany hoe vazon'ny teny zany afa-po ana hoe sorin'ny tompo eto rapitso ary zay le hoe azonao alefa mpiadanana amin'izay ie mitohy foana ny fanoratana ao anatin'izay
iny moa zany efa aretina reny tsy maintsy efa tsy sitrapanafody tsisy hevitra tsony tsy maintsy atao foana iny moa ny eny vazivazy raha andalana fa le zavatra zany rehefa tiana dia ohatrany tsy mety zany hoe ajanona tampoka eny antsefatsefany eny zany mahafinaritra le setroka raha ifatratra za efa miandry fotsiny eto hoe olatsadramaso atsolatradramaso ie ao anatin'izay ve se manjaka ve efa miparitaka eny amin'ny haino aman-jery mandro isan-karazany afaka hoe noho ny olona rehetra ve reny ireny sa hoe ahoana misy manana fa mbola misy tsy manana ny hira aloha zany ny clip anankiray no efa mivoaka mampandrezatra kely le gazy alao ivoaka andrivotra fa tsy manino alao ivoaka any ambony any rivotra alao ivoaka any ambony eno a zay mitsy teneniko zay mety le clip mety misy na YouTube na sy zavatra nentin'ny teknôlôjia ty afahantsika manjifa sary moa zany fa ny audio mbola ny album hoe tototanana zay manko no efa vita dia efa miparitaka any amin'izay olona nangetaetan'ilay izy fa tsy manana aloha zany mbola tsy manana raha pitso izy anana raha pitso izy mety anana raha afaka pitso raha hatrizay raha pitso amin'le seho ataotsika ka raha pitso amin'le seho ataotsika mety anana izy zay ho resahantsika misy kely nentina ihany ao fa eo tsika mahita izy fa tsy dia nitondra entana betsaka koa dia manaraka an'izay zay ihany aloha zany zao ny hoe zavatra efa natao tamin'ny fampahafantarana nanatinatra tamin'izay ianao manjery efa tratra tsy ho tanisako eto fa sao sanatria misy latsaka ka nanako tsiny fa mezaka manaritra an'ilay izy any amin'ireo toerana rehetrarehetra izay mpiatsehatra amin'ny resaka serasera eo koa izao manana zao matsapa impiry mihaino ny raha semanjaka ianao tena raha hiteny aho hoe roa lahy kely zay miara mipetraka ao an-trano fa ny anay mifilamatra zay mifoha voaloha mandefa an'le playlist zany fa lasa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny ngeza miaraka amin'ireo mpanakanto tena akafiziko zany semanjaka sy nitarika aloha zany zao mandeha tsy mitapaka isan'andro ao an-trano dia rehefa arivariva indray raha lanto sy olombelo rikimy mandrotsirotsy aho neny levelo any ampivoany any any ampivoany any levelo ry belary mamibazita fa isan'andro ny fiainako moa dia mozika tsy tapaka mozika ao an-trano isan'andro dia ohatray fa semanjaka anisany tafiditra playlist voalohany foana am'izay tsy fitokavana anina hoe eto lahy dia hoe mody anina eo eo dia fadokadoka eo tena tsisy hidirany fa tena hoe le fankafizana le fitiavana le fiondanana sy le fietsehana mihitsy zany no mahatonga anay hoe zay le zava-misy moa le boakely ao an-tanàna koa tonga dia makafy be fotsiny zao ohatra hoe victime an'le tonkira ifindranony virusinao ihany koa satria anao mpakafy ary ao anatin'izay ry semanjaka hitanao zany hoe misy ireo efa andrarezina efa nametraka ny soniany dia ianao aiza ho aiza zany tonga dia ahafantarana hoe semanjaka zany na fitendrena gitara na tonkira le fametrahana an'le sonia mihitsy zany sarotra oatra kely manazavana izy iny miala satria raha ny tena marina manko tsy dia ianao ny tokony hametraka an'le izy fa le olona le mpakafy sy le mpanaraka mahita hoe ohatra izao zany le fahitana ihanazy indray fa raha ohatra hiteny aho hoe zany hametraka le izy sao dia sanatria tsy izay le izy any aoriana any na izany zany ezaka nazava ihany any ina moa zany nitondro zotra netiko namoronana an'ilay izy sy ny zavatra mba tiako apetraka ao anatin'ilay izy dia efa nazavaiko teny am-piandohana ihany moa le izy hoe le zavakanto ataoko zany le mozika ataoko dia teny no akora fototra basinao ny teny ozy le bandaka amin'izay ny teny mihitsy zany no tena mitondra ny angola rehetrarehetra ao anatin'ilay izy avy eo amin'izay angola moa zay moa zany sy mba mipetraka ery amin'ny 67 ery fa nindramiko kely izy ohatrany tseny le angola fantatro ka misy betsabetsaka koa ngery zany misy hoe angola faitra koa zao iran'le velo any iran'le velo ny teny no tonga nofo
tonga nofo dia nofo tonga mofo. Efa manao kilalao teny ngetsika izany e. Ary nareo efa tokony amorony e. Zay moa mamorona foana isan'andro isan'andro vao mifoha maraina dia efa inona indray no foronina. Hitako lesy lany jaly tato. Matosetrika. Andaontsika iresadresaka ny fandaharam-potoana rehefa avy eo sy ny zavatra konokonoina sy homakomanina ihany koa. Aoriana ny tiry ity satria mandroso ny ora sy ny fotoana. Navelan'ny andro taloha vetsovetsona raha toa manimanina indrisy nivadika aratra ny fo sy tona kasentitra ilay karagana ireo tantaratsika tsy maty fa iraiko tsy aro ny fity raha teo anilandry maro ireo zava-bita natao taminy fo tsy nisy nala ho tonga traizamo reny rehety reny niarentanao ny mafy vilaimba ny antany nandao fa tsy tamana izao sy nirahira no mahatsiaro andry izao sy ny gitara mandembona malala indry ao mitalao raha sitraka io vovaovao anoanao ifonako reo lasa reo ditra vida fa mba jereo ty sasa iombona tsika Nefa andalana hoany nilaozan'olontina hanao ahoana mo ny fiainana ny arina hatao zay mahasoa ny angavy amin'ny tanandro ny amindrana fo matitranao na piasa mokondo inty ao mitalao raha sitrakao io vovaovao hanoanao ifonako reo lasa reo ditra vida fa mba jereo ty sasa miombona tsika amin'ny foko miararehetra miovitrovitry ny nenina miankaviko ianao ivelona amin'ny kira vaovao tsy mbola reny sofinao tamin'ireo tantaratsika ambavaka madio aroany zanatsika amin'ny
rako mikorina mifanikotra amin'ny azy amin'ny foko sy fitiavako maniry ianao vady amin'ny aina mifandroy sy mihiry zay ny arahana amin'ny nofo ny fanjoy teny an-tanina sambarana amin'ny ty diary ty soratry ny mpaminany fonomboly zasindreny no arina teto an-tany amin'izao minitra zao eny atramin'ny ora farana mpanajana feno ny ninona ho sara tena hoe satroko eny foana ary be da be ihany koa tsika ny tokantrano any mandefa ny afatra hoe mahafinaritra mankasitraka ary mankahery mampirisika ny semanjaka iroso lalindalina kokoa ary ho tonga amin'ny tanjony irina fa inona amin'izay ny fandaharam-potoana izay konokononareo rehefa nisy sationany kely ihany teo nitenenio ihany koa fa eto ny fotoana ahafahantsika mamelabelatra azy bebe kokoa ahafahan'ny mpankafia manamboatra ny fandaharam-potoanany. Misaotra aloha amin'ilay fankahirezany. Mankahery. Sisy mampahery arony tsy maintsy mahery, kombaika fa misy mampahery. Omeko anao mahereza e. Mankasitraka amin'ilay maherezana omenao ny fandaharam-potoana akaiky indrindra. Rapitra zany ao amin'ny annexe le Zoma. Dia misy fampisehoana raha amin'ny semanjaka, nasaina manokana. Ankoaya sy Bela. Eny misy zavatra hafa koa surprise kely. Tsy apopoizana kely no manana tany ambadimbadika tany fa manasantsika fotsiny ho tonga raha tsy diso tao aoriana namoahako an'ilay album Toto Tanana dia io no fampisehoana voalohany ho ataoko eto Antananarivo. Izany hoe karazana raha ny haino an'ilay ho an'izay nahazo an'ilay rakipeo Toto Tanana. Dia eo zany nareo vao ahita anazy mivantana fa tamin'izay moa zany audio le niraisitsika. Dia tongava fa ahita zavatra nareo. Tena tsira amin'izany. Tenenina eo akaikinao fa tena tsara ny Toto Tanana. Tena tsara ny Toto Tanana. Andramoka zaho fa dia ho hitanao fa tsara ny Toto Tanana. Manamafy kely fotsiny ihany betsaka ny resaka efa ny fanaovana, betsaka ny tena efa nampitaina mahakasika ny fampisehoana rapitso io. Rapitso ataondro amin'ny roa. Efa tsy nataonay arivo io, tsy nataonay alina fa rapitso ataondro amin'ny roa. Etsy amin'ny annexe le Zoma Faravohitra Antaninandro. Mialo amin'ny eglizy katolika Faravohitra nareo. Dia mitsotsorika midina amin'iny lalana pavé ohatrany andeha hivoaka hoe ny Antaninandro akady fotsiny. Fa tsy tonga any fa vao tafidina ambanimbany kely fotsiny nareo dia amin'ny côté à droite nareo misy soratra ngeza be annexe le Zoma. Raha tsy hitanareo ny côté à droite nareo dia ny côté à gauche nareo indray jerena. Eo ampitan'ny eo amin'ny da eo izy eo ambony atsinanany Sirakoto. Eo no mahita ny annexe le Zoma. Rapitso ataondro amin'ny roa io semanjaka Ankoay Bela. Zava-baovao be mbola tsy araka ny sainareo indray no maninay tao. Miaraka amin'ny zava-pisotro sy ny sakafo sy ny tariny rehetrarehetra raha alina ariary moa ny fidirana. Tsy hoe raha alina ariary dia efa misy zava-pisotro sakafo fa rehefa tonga ao nareo mijery an'izay zava-pisotro sakafo mety aminareo. Efa mety ho antsika rehetrarehetra ny ao izay koa tsy hanao zavatra fahatany tsy misy ny zava-paditsika rehetra piombina ao anatin'ny ray hodidina miaraka amin'ny Ankoay izany rehetrarehetra zany tonga hinany nomaninay rapitso. Hinany nomaninay nareo za dia semanjaka dia Bela no manomana nareo no mihinana dia zay mihinany nomaninay ianareo. Rapitso ataondro amin'ny roa zay vaky sehatra ho an'ny semanjaka eto Antananarivo io eo tsika rehetrarehetra mahita sy mitsara hoe ahoana zany hoe Antananarivo mandray vahiny, ahoana zany semanjaka tonga eto Antananarivo fa avy any Antsorimandedy avy any Avarotro Bongalava any ireo. Semanjaka moa zany efa eto fa ny ekipa rehetra vao irotoroto hiala avy any Antsorimandedy. Satria semanjaka tsy izy rehetra fa misy mpitendry sy mpanaraka miaraka aminazy. Hitanao eo fa tonga dia hoe efa andramoka zaho e. Tonga dia hoe ten'Andriamanitra complet. Ten'Andriamanitra complet zay no avy eo rapitso ataondro amin'ny roa eo amin'ny annexe le Zoma amin'ny roa manomboka. Zay tsy manao an'le hoe amin'ny roa dia tonga ny amin'ny telo vao hoe miala tsiny no mifatarana fa fomba amin'ny roa manomboka. Tary ianao tsy nahita ny nomaninay. Tsy tary ianao fa tonga ara-potoana mihinany nomaninay. Zay zany zavatra petraka eo izay nomaninay dia hoaninareo mpakafy rehetrarehetra rapitso semanjaka Ankoay
Bela zay no rapitso dia hoantsika parfait dia hoantsika réalisé dia hoany manao rodorodo antony rehetrarehetra ka dia mankasitraka ny Semanjaka mankasitraka ny Ankoay tonga nanafana ny afondasy teto tonga niaraka nihinana ny akoho ihany koa zany ka efa nitsitsitsina loatra fa rehefa aveo hiaraka hiraparapa fa dia nafinaritra ve aloha fa nianana teto tahaka ninona raha ny sitrapoko zao dia apio daholo reo dia aleo tsisy aly eto mihitsy vaina kely le ranom-boankazo anaty vera aleo aorina daholo ny entanara dia tohizana ny fiarahantsika ny any tokantrano ihany koa ankasitrana be dia be ny safidy niaraka taminay tamin'ity zoma mahafinaritra ity ankasitrana ny telma manohana ny fandarana ankasitrana ianao tany tokantrano tany nanao partage ihany koa taminatin'ny page Facebook tao misaotra Ankoay misaotra Semanjaka mizoko moa no avelako amarana satria vodiana tsy maingy aloha fa zandry dia ho raisiko kely mialoha fotsiny fitenenana satria efa famarana ny ty fa raha voanomboka dia nizoko no miteny mialoha fa dia hoe ihany koa tsy mahalala fomba mankasitraka mankatelina indrindra ny Malagasy TV manohana anay foana amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao sorana be dia be ny fandarana tony sokalo fivahinanako faharony teto fa dia mitombotra any ny fafinaretana ato anatin'ity fandarana ity misaotra ny mialy be dia be misaotra ny namana teknisiana miaramiaritra eto amin'ny firy alina na viorana na malokandro na inona akoatra ny famohy efa irahana amin'ny danikandro be za zao fa laza mainty be amin'le famohy firy andro hoe zava-misy daholo zany sorana ankasitrahana makasitraka ny rahalahy Semanjaka tena tsy nanao zay hafa baraka anay teto Antananarivo hoe vita ny zavatra rehetrarehetra nareo indray tsy mipotra hoe masakila ohatra ny raha manonako ty matevinila ohatra ny sorbilana fa tena tonga ary Semanjaka lehibe antarika mihitsy efa tonga melo mandavorary an'izao somalina tsinitsika zao mifampiretsaka zao kosa efa tonga izy nefa tokony rapitso sabotsy maraina daholo fa tonga miaraka amin'ny ekipa fa efa tonga Semanjaka fandavatena fitiavana tsy mihoatra an'izany Audrey Arivo Audrey Analamanga rapitso amin'ny rotolakandro etsy amin'ny anaiky saleo zomasika rehetra mifankahita dia miraro ny sosiny tsara manao ny soavatsara ten'Andriamanitra tompoko mankasitraka amin'ny zavatra rehetra zay vita teto Semanjaka an'la zao feno dia feno zavatra voalaza ny Ankoay fa dia tsy misy teny malaza ny zavatra ato am-poko ho fankasitrahako anareo rehetrarehetra zay mankamamy amin'ity revy ty fa dia indramiko angamba le fitenin'ny Anjely androany mba irariko soa anareo dosikroso dosikeresy dosikresy baksiksta raha ohatra zany ka azavaina amin'ny anina baiboly anankitelo raha tsy mahavoazava n'izany zavatra teneniko zany fa tsotra fotsiny le izy fitianiko hoe hitsangany anareo anisa omby ary hipetraka anisa vola mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy tena mafy reto bandy reto hoe raha pitsy ny fotoana zany asa ianao raha anaraka ny zareo fa dia mbola misokatra amin'ny tanatana ny varavarana mirary soary dia mozika no etsika anakatonana veloma daholo ao raisy ny gitara dia akafitsika alay mongilitara sema dia efa mena dimanjato dia efa afinaretana ok mankasitra andramoka zao dia hitanao fa zanajavatra koa ny toy an'io Lalovandry maraina ka velonay dia namorokira vaovao lay zambola malay ny nanjary savolainy anjaka ny fitiavana hoe tsara tare tsara fana tsara fe tsara tare tsara fo tsara fande zao marainy zao dia namen'ny hefitranoko ny mombamomba anao na tamin'ny fomban-drazana na tamin'ny fomba miavaka ampoka fitiavana felinao ny sika ianao le mihity vazana misitraka ny tsiroko amboara voatahiriko Anjely tonga nofo any volana tantelika
ny antsika roa malala intsontsy taperiko ny antsika morotiako tsy foko eto atany ivavako amin'ilay any ambony any tampotampo safosafo oroka mamy asambarana tsisy tomanya ny antsika morotiako tsy foko eto atany ivavako amin'ilay any ambony any tampotampo safosafo oroka mamy asambarana tsisy tomanya ariaza betinao ny foko raha mitrotra fa efa novanginy ny orokatsina lay sary voatahiry ny mantsikanto loatra lay rantsanao malefaka mamina ny ahy dia tena sambatra totsy sanajavatra iriko mandramata lay revirevitsika fa mbatrotroy ambavake mangetaetanao amin'ny andronao rehetra ovahiniko ianao tsisy vetra tsy ovahiny mandalo fa tena itoetra ianao manontolo tsisy fepetra mangetaetanao amin'ny andronao rehetra ovahiniko ianao tsisy vetra tsy ovahiny mandalo fa tena itoetra ianao manontolo tsisy fepetra tsara tare tsara fana tsara fe tsara tare tsara fo tsara fande